Faly miarabantsika rehetra ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo mahatratra ity alakamisy fa 5 amby roapolo ny volana desambra 5 amby roapolo amby roa arivo krismasy 5 amby roapolo amby roa arivo ary miarabantsika rehetra mahatratra izany vaninandro krismasy izany ary isaorantsika nefa ny tompo fa manakambara amintsika mandrakariva izy ivavaka isika ary havana tompo falo ny fonay midera mankalaza mame voninahitra nonony am'izao vaninandro krismasy iainanay eto anatrehanao izao ary ianao de tsy mitsahatra ny manome anay ny sakafom-panahy sahaza ao anay ary izany indrindra tompo ny ahatongavanay am'izao fotoana izao andraisanay indray ny teninao lay teny fiainana ho anay ahavelomanay isan'andro zany de mitenena Jehova tompo fa mihaino anao izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Sakafom-panahintsika am'izao vaninandro krismasy zao ry havana dia arak'izay hita ao amin'ny Lioka toko faharoa. Lioka toko faharoa ny andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra andiny fahavalo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Lioka toko faharoa andin'ny fahavalo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Toy izao vakin'izany amin'ny anaran'i Jesoa. Ary nisy mpiandrondro tamin'izany tany izany nitoetra tany an-tsaha nitandrina ny ondriny tamin'ny alina. Ary nisy anjelin'ny tompo nitsangana teo anilany ary ny voninahitry ny tompo nanelatrelatra nanodidina azy ka raiky tahotra indrindra izy. Ary hoy ny anjely taminy, aza matahotra fa indro milaza teny somafaly aminareo aho dia fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra. Fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Ary izao ny famantarana ho anareo, ianareo ahita zazakely voadidina lamban-jaza sady mandry ao am-pihinanam-bilona. Ary nisy anjely marobe avy any an-danitra niseho tampoka miaraka tamin'ilay anjely teo koa ka nidera an'Andriamanitra nanao hoe: voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ho etỳ ambony tany ho an'ny olona ankasitrahana. Amen. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ho aminareo ne ny fiadanan'ny tompo. Amen. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo ity Lioka toko faharoa andiny fahavalo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo ity ny tantaran'ny krismasy eto amin'ny Lioka ry havana de tsy hoe netomboka tany an-dapa na tany anatina tempoly fa tany an-tsaha, tany amin'ny mpiandry-ondry, tany amin'ny olona tsotra tsy manana lanja ara-tsosialy firy tamin'izany fotoana izany, amin'ny andro alina, fotoana mangina mampatahotra kanefa ny amin'izany isehon'ny voninahitr'Andriamanitra. Ary ao anatin'izany indrindra ry havana izao sakafom-panahy ho antsika izao. Satria nahoana? Satria ny krismasy de vaninandro lehibe, misy fanambarana lehibe ny amin'ny fahaterahan'ny mpamonjy satria nidina olombelona Andriamanitra, nidina ho olombelona Andriamanitra. Ny ambaran'ny anjely eto zafady ambaran'ny anjely eto de zao hoe: fa mpamondro aza matahotra fa indro ilaza teny somafaly aminareo de fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra. Fa mpamonjy niteraka ho anareo anio an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Lay Kristy tompo, lay mpamonjy goavana be nidina olombelona. Fitiavana lehibe zany, zava-dehibe zany ry havana amin'ny fiainantsika. Eritrereto kely ny hoe ianao tantsaha, ianao any an-tsaha mbola miasa tany iny misy
filoham-pirenena tonga eo akaikinao eo. Faly be ianao am'izany sady taitra be fa maninona fa naninona fa misy inona kanefa izany sary zany no asehony zao soratra masina zao vanandro krismasy zao asehony amintsika nidina olombelona ilay Andriamanitra. Io lay ambarany amin'ny Jaona toko voalohany. Tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny de tao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra. Ary ny teny nefa ny amin'ny faharoa ambin'ny volana ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamitsika. Ny faharoa ry havana de izao hoe ny amin'izao vanandro krismasy izao de le hoe nidina olombelona Andriamanitra. Fa ny faharoa de izao ho an'ny olombelona rehetra, ho an'ny olombelona rehetra. Indro ilaza teny somafaly aminareo de fifaliana ho an'ny olombelona rehetra fampamonjy ny teraka ho anareo ny eo an-tanànan Davida de Kristy tompo. Ilay famonjena tanterahan'Andriamanitra ho antsika de tsy ho ahy irery, tsy ho anao irery fa ho an'ny olona rehetra rehetra mihitsy. Ary le olona rehetra tenenina eto ry havana de izao tsy mifidy hoe ty protestanta, ty katolika, ty Jesosy mamonjy, ty Jesosy manafaka, ty olona tapaka, ndranomasina misasaka. Tsy mifidy karazam-piangonana, tsy mifidy sarangan'olona. Afaka nataon'Andriamanitra mihitsy zany hoe tany an-dapa no teraka ny mpamonjy. Azon'Andriamanitra natao mihitsy koa ny hoe tsy hoe tany an-dapa fa tena tany anatina trano tena tsara tarehy, trano tena voahomana milamina be mihitsy ary efa nasiana mihitsy eo amin'ny eo am-baravaran'ilay trano hoe welcome Jesus. Azony nataony an'izany io fa inona no nitranga raha izay? Raha natao tany an-dapa io de lasa famonjena ho an'ny olona tany an-dapa. Raha natao tany anatin'le trano manokana io de lasa famonjena ho an'ny olona manokana io. Fa natao an'ny olona rehetra. Ary zay mihitsy le izy ny famonjena de tsy ho an'ny olombitsy fa natao ho an'ny olona rehetra, natao ho an'ny olona rehetra. Raha hatramin'izay ry havana de nanavaka ny fivavahana jiosy, nanavaka ny lehilahy ihany no mahazo miditra ato amin'ity, ny lehilahy ihany no manana anjara am'izany fanompoana an'Andriamanitra zany, lehilahy ihany manana anjara am'izany fanjakana zany. Fa eto de tena ambara mihitsy hoe ho an'ny olona rehetra, zany hoe tsy mifidy io na lehilahy na vehivavy na mahia na matavy na ny lehibe na ny zaza, tsy mifidy io, natao ho an'ny olombelona rehetra. Fa ny fahatelo ry havana de izao, rehefa mijery tokoa tsika n'ilay soratra masina manomboka amin'ny andininy fahavalo eo fahavalo sy ny fahasivy hatrany amin'ny faharoa ambin'ny folo any mihitsy ny aza de izao ny tahotra de ny soloana fifaliana, ny aizina de ny soloana voninahitra. Rehefa miresaka hoe tahotra tsika ry havana de tena le atao hoe tahotra negativa zany na hoe tahotra miiba zany ary rehefa miresaka hoe tahotra miiba isika de io le tahotra manandevo satria lasa mangeja. Raha mahatsiaro nareo zao any amin'ny Genesisy any, rehefa nihinana lay voankazo voarara i Adama de inona no nataony? Lasa izy nitsoaka, lasa izy nihery fa natahotra an'Andriamanitra. Zay tahotra izay manimba ary zay tahotra izay nefa no soloina ho fifaliana. Rehefa mamaky isika de tonga am'izay ireo anjely maro be
avy any an-danitra ny seho tampoka teo de nylaza hoe voninahitra ho an'ny avo indrindra an'andriamanitra ary fiadanana ho an'ny olona ety ambony tany ho an'ny olona kasitrahana tena fanoloana ilay atao hoe tahotra zay nisy tao anatin'reto mpiandriondry ny esoriny zany tahotra zany ny soloany fifaliana ary zay ny nambarany anjely fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra ny aizina soloana voninahitra tao anatin'ny maizina be tao anatin'ny aizina mangitsikitsoka ane na torotoro teo ane ry zalahy sady etsy ny ondry etso de ry zalahy eto matory fa tao anatin'izany a ny famirapiratana ny voninahitr'andriamanitra nanazava ny tontolo ina ny lesona tsoahana am'izany rehetrarehetra zany ry havana andriamanitra ry havana de tonga eto an-tany am'izao vaninandro krismasy zao tonga izy hitondra famonjena ho anao tonga izy hanalanao amin'ny tahotra mangeja manandevo ka manome anao fifaliana de ny vahatongavany atao hoe Kristy Jesosy Kristy zany tonga izy mba hanala ilay aizina ao anatinao ao firifiry moa ny olona mipetraka anatin'ny aizina mijanona ao anatin'ny aizina tsy tafavoaka ao anatin'ny aizina fa ny am'izao vaninandro krismasy izao de ny analananao anatin'ny aizinao ho amin'ny voninahitra mahagaga ivavaka isika ry havana misaotranao andriamanitra fa ny fidinanao makety an-tany am'izao vaninandro krismasy izao de ny mba hanova ny toe-po toe-tsaina toe-panahinay ka raha ny aina tanatin'ny tahotra zay mangeja anay zay zay manimba anay zay de anao kosa mamoaka anay ho amin'ny fitahiana mahatretrika de ny fifaliana avy aminao fifaliana ho anay rehetra rehetra ho an'ny olombelona rehetra ary misaotra anao tompo fa ny aizina zay nijanonanay ny aizina zay nipetrahanay de esorina tao am'izany zay ka ampidirinao amin'ny famirapiratany voninahitrao mahagaga amin'ny fiainanay tantano amin'ny tanàna akavana amin'ny fahamarinanao zay andriamanitra mialohavanay fa nay masina mba hanananay tokoa lay fo feno fitiavana anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen eny ary havana de mirary soa am'izao vaninandro krismasy zao de samy hitahian'Andriamanitra isika rehetra